Dia ampifahina lehibe indray no ansoina ny tokantranontsika amin'izao fiarantsika izao a. Larina fahaefatra amby roapolo indray ny fampianarana izay rahantsika jery sy manaraka ho tsika ilay tokantrano. Manona ny hatsarany Iehosoa amin'ny tokantranontsika tsy avy ary manona ny hasoavana lehibe amintsika olombelona izay mandeha sy miaino iain'ny teny Iehosoa, ilay Andriamanitra tsara sy ilay mpaminany lehibe tonga tao amin'ny Israelianina tondra ny famonjena fa tsy ny rarahiny. Fa tonga eto kosa ny teny marina ankehitriny mampitodika antsika hafa firenena hitodika ho any amin'ny Iehosoa ho famonjena antsika rehetrarehetra. Mamerina ny fiarabana antsika rehetra ny tena koa ny ambasadorany Iehosoa sy ady andray manoso tokantranontsika amin'izao fotoana izao mitondra ny teny sy ny fampianarana, mitondra soa sy famonjena ho antsika. Ny fampianarana indray moa zany dia hoe ny nahatonga inona daholo eto anarana be tsy izy tonoho ny olona izay tsy mitondra famonjena. Tsisy nahafaka ny olona tamin'ny fahotanana ny ray azany. Efa nazavaiko teo moa rehefa tsy nahafaka tamin'ny fahotana dia tsisy. Maninona kosa ny naranetiny ziady kosa no nahafaka amin'ny fahotana ilay hoe Iehosoa. Ny antony satria tsy avy ety aminareo ety ambony tany iny. Arainareo tsara dia anjely ange mitondra ny io anaran'io tety aminareo tety e. Anjely mitondra ny io anaran'io tety raha ohatra ka nahatsiana ry olombelona ka mazava zany fa avy any amin'ny lanitra io anarana io. Fa tsy avy ety an-tany akory. Andro ke jerevantsika teny izay any amin'ny boky Matthieu izay raha tsy diso hoe raha tsika jerevana izy. Ka eo zany dia misintona setritsika hoe tsy anareo olombelona io anarana io. Ka rehefa tonga kosa ziady mitondra anazy dia mamerina le anarana izay nampitondraina ny anjely tamin'izany fotoana izany hoe ity anarana nanonana anazy ka izay le anarana marina tany amin'ny lanitra koa mazava be. Dia nareo ety an-tany no atao manaraka ny any ambony fa tsy nareo kory ny baiko ny any ambony any. Ny any ambony no mampidina teny ety fa tsy nareo avy ety no baiko ny any ambony any. Fa ny zahatra hita masy dia nareo avy ety no miezaka mibaiko ny any ambony any. Terenareo amin'ny fikarohana, terenareo amin'ny fitadidiana, terenareo amin'ny zao zava-misy. Ka raha vao zahatra ohatran'izany dia ny zavatra ety an-tany tsy mitondra soa noviana. Satria ny devoly foana ny manakotana ety. Devoly ny tompon'ny sainareo ety ka tsy mety mandeha mihitsy io. Fa ny zavatra rehetra ny ambony dia tsy maintsy avy any ambony no midina makety aminareo ety. Izay nahatonga azy hoe nampitondraina ny anjely ka anjahanareo no mandinika ny dikan'izay. Hoe avakitsika Matthieu toko voalohany iza moa izy. Matthieu toko voalohany andiny faha roapolo. Ianao ankely hiteny ty hiteny eny ty aloha mialoha nidirantsika amin'ilay hoe reto daholo anarana diso nataonareo noforononareo olombelona. Nataonareo petapeta-toko tao amin'ny teny Hebreo tao. Na dia anazy hoe avy any an-danitra ny famonjena dia nareo ety an-tany ve ny andeha hamorona anazy. Fa raha ziady anina dia nametraka ilay teny dia nisoratako araka ny fomba fiteninareo Hebreo ny teneniko aty satria efa nipotehinareo ilay anarana dia tsy hitanareo intsony ny fahamarinana. Izay ny marina tamin'ilay izy. Ka ny anarana tsy avy ety aminareo fa avy any amin'ny lanitra. Ary zara ny teny taminareo tsy anarana tety an-tany fa avy any amin'ny lanitra ny teneniko anareo hoe ity ny anarana tany. Dia tsy tenao ianao zany ve avy any. Dia matsotra be koa ny tenimeko anao avy any mihitsy zany ziady zany. Fa raha tsy avy any za dia mampanota anao ohatran'ny rehetrarehetra ihany koa no nataoko. Teny zavatra tsy izy, nitondra anarana tsy marina izay niteraka fahotana ho an'ny olona. Fa matoa tena afaka amin'ny fahotana ny olona dia tsy avy ety intsony ny fampianarana fa avy any aminay. Izay ny fahamarina. Avy any amin'ny lanitra porofon'izany le anjely nga le anjely avy ety aminareo. Avy any amin'ny lanitra nke nidiny dia niteny taminareo. Saingy ny vononareo moa le anarana dia tsy hitanareo intsony izay ho raisina dia nataonareo petatoky tamin'izay soratra masina hitanareo trano. Izay no nataonareo zay. Satria tsy hitanareo intsony le anarana. Dia niforiporonareo araka ny tenin'ny mpaminany izay mavoaka aketo hoe ty daholo le tenin'ny mpaminany nakanareo le anarana. Fa ziady avy nitondra le anarana kosany tsy avy eo amin'ny teninareo fa avy any amin'ny lanitra. Fa za fotsiny nanaporofo hoe ao anatin'ny tenareo koa misy milaza an'io e. Misy milaza ny teneniko fa tsy hoe tena le précis. Ka ny misy milaza tsy midika hoe tena précis zany fa indisy no omena. Fa ny anarana hoe Iehosoa azy nomeko anareo anarana efa avy any amin'ny lanitra zany nampidinina ety ary tonga ny anjely nitondra an'izany fa ny vononareo olombelona le anarana tamin'ny alalan'ny jiosy. Ho avy ny fiafarany tantarany tany ty dia midina indray ny iraka avy any amin'ny lanitra dia ny zandriny Iehosoa zao hitanareo zao mamerina hoe afaka amin'ny fahotana izay miantso ny anarana io
tsy avy ety aminareo fa avy any aminay. Satria le soratra masina ananareo avy any aminay daholo, avy any amin'ny lanitra daholo io. Dao ary metsika le teny Matio 1:22. Fa raha mbola anseny zany izy dia ino isy anjelin'ny tompony iseho tamin'ny nofo anao hoe: ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra apakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ho kipony dia avy amin'ny fanahy masina. Anjely zany ty ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataonao hoe Yahosoa, fa izy no amonjy ny olona no afaka amin'ny fahotany. Zay mazava be mihitsy zany. Dika le anarana zany dia manala ny olona tsy ho mpanota intsony. Zay ny definition le anarana. Ary anarana avy any amin'ny lanitra io lanitra io fa tsy avy ety aminareo, zany na voanareo ange. Nareo mamoromorona anarana petatoka ety an-tany ety, sady efa nivonoan'ny Israeliana le anarana, mbola nataonareo petapetatoko araka an'izay ahafahanareo manao anazy io. Nefa nareo tsy mahafantatra hoe anjelin'Andriamanitra nge no mitondra an'io anarana io. Dika zay tsy avy ety aminareo io. Ka rehefa nivononareo olombelona le anarana dia tsisy mahintsononareo. Dia tsy maintsy ny avy any ambony indray no mitondra azy midiny ety aminareo. Raha vao miverina ndray le anarana afaka amin'ny fahotana ny olona zao hitanareo zao. Zay ny tonga na miteny hoe nareo dia miteny zavatra tsy izy dia rehetrarehetra io. Ny zavatra avy any ambony no mamonjy ny olona fa tsy ny zavatra ety ambanin'ny foroporonareo. Rehefa tonga tetỳ aminareo ty lanarana mamonjy dia nivononareo izy. Ko aiza ntsony manareo ny afantatra an'iny. Zarany devoly ary iny maty. Dia ianareo indray ve izy nataon'Andriamanitra hoe zanaka ny devoly no mahay mamorona le anarana mba tonga saina. Ianareo mpanota ve mahay mamorona n'io anarana io? Mba meo anange ny teny. Satria voalaza nisy toko fa 7:dimapolo sy ny faharoa fa ny mpanota dia tsisy Andriamanitra ny aina. Dia ianareo mpanota ve zany no andeha hitenen'Andriamanitra hoe ity ny anarana maro nefa ianao mpanota. Zay mba tonga saina. Rehefa nivononareo io anareo dia tsisy mahay nitsononareo olombelona. Ary matinareo rehefa maty ny apôstôly, dia matinareo le anarana novainareo ny Jesosy, ny Jesoa sy ny maro samihafa sy ny Yesoa sy ny Yehosoa io, novainareo anarana tsy izy daholo le izy. Anarana petatoko ny foroporonareo daholo nalefanareo tao. Satria nareo namono an'le anarana dia tsisy tsony ny famonjeny, nivadika mpanota daholo nareo. Dia ahoana anay zany nareo zay mpanota ve dia hamoaka an'le anarana indray? Ianareo zay efa nionona tamin'i Jesosy hatramin'izay, Jésus hatramin'izay, na ny Israeliana nge nionona tamin'izany Jésus zany. Ny antony, izy tsy mba raha an'io Andriamanitra io zany. Ka na iantso Jésus io nareo, na iantso Yehosoa io nareo, na iza, tsy nivakiny lo mihitsy zany, ary tsy nirarahiny mihitsy, satria tsy minteressy anazy mihitsy resaka famonjena zany. Mandrak'androany, zany antony mahatonga zay ady amin'ny teny hoe miadalanareo fa nga azo fanofarana zany io teny io. Ary raha tsy misy Yehosoa io na ny soratra masina aza diso, na ny soratra masina eny am-pelatanan'ireo jiosy ireo raha diso, satria misy teny eo hoe ny seza fiandriananao Andriamanitra eo dia mandrak'izay doria. Ko Andriamanitra zay Andriamanitra anao, misy Andriamanitra anankiroa nge ny dikan'izany voalazany salama. Mazava fa tsy dada Iavarery no Andriamanitra fa misy zanany eo. Ka izy moa tsy miraharaha zany nefa dia ny soratra masina ho aminy ara-miteny an'izany. Zany ange tsy azony. Fa zay avy any amin'ny lanitra lanitra tsy maintsy mamerina an'le teny satria avy any aminay io nidina hoe reto daholo ange ny teny nalefa teny aminareo teny ka mba jereo. Mba jereo reto teny nomenanareo fa aza mianana ohatran'izao. Saingy tsisy netiny ihany moa. Dia tonga ny andro farany dia midina amin'izay zay ny rana dia ny zandriny Yehosoa. Tonga eto aminareo miteny hoe miverina amin'ny anarana normalina amin'izay dia afaka amin'ny fahotana. Dia io zao ampianarina zao. Ny avy any amin'ny lanitra lanitra tsy maintsy mitondra an'io. Satria hoe azo omeny ny alika zay masina. Ao anatin'ny soratra masina ireo nge nomeny le mpaminany Yahosoa anareo zany e. Hoe azo omeny ny alika zay masina. Anananareo zany teny zany. Ary iza tsy peo ny lonan-kisotro izy ny vatosonareo sao dia mifototra izy mamely anareo. Ka ny zavatra masina tsy azo omena ny zavatra tsy masina zany. Ka ianareo olona tsy masina, ahoana moa ny anomezana an'io anarana ho anareo olona tsy masina io? Neo ny Andriamanitra tsy mihaino mpanota nefa nareo mpanota. Ny anarana ampotenareo dia ianareo samy mpanota ve ny amoaka anarana marina mba haneritrirety e. Lovakitsika hoe Andriamanitra tsy mihaino mpanota. Nge vakitsika tenizay. Araka amin'ny boky Isaia 1:5 sy ny 2 sy ny 4.
Isaia 59 dia ny 1 hatramin'ny 2 nonge ty. Ino ny tanany avatsy fifa mavonjy ary sofiny tsy ladalovana fa mare. Fa ny eloko reo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina nytavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Tsy miaino izy. Ianareo mpanota, raha vao maty io anarana io dia mpanotonareo. Dia izy aminareo zany no afaka merina n'io anarana io mba nieritreritra ve nareo. Andriamanitra zay tsy miaino mpanota ve hanomeny anarany anareo zay mpanota. Io hoe izy miteny hoe azo omena ny alika zay masina ka ny alika zany any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana moa nareo ny afantatra ny anarana dikan'izany? Fa matoa voaka ny anarana ankehitriny zay mahafaka ny fahotana tsy avy ety aminareo, tsy vokatry ny calcul nareo. Anjelange no mitondra anio hoe tsy vokatry ny calcul ny dikan'izany izy. Anarana nidina avy any amin'ny lanitra avy any zany nidina nomena anareo ary ny avy any ihany ny afaka mitondra anio vao afaka ny fahotana nareo. Zany tsy nafaka reo tamin'ny fahotana fa nandeha tamin'ny rediredy daholo no rehetrarehetra reo. Noge zay efatsika teny Andriamanitra hoe azo omena ny alika zay masina. Somary karotsy kely aloha zay dia hevitra mivoaka aingana an'izy mba hampalaky anazy. Matio 7:7. Matio 7:7. Azo omena ny alika zay masina. Ny zavatra masina zany tsy azo omena ny alika. Ary aza tsy mpeolona kisoa ny vatsoanareo fa andreo anitsaka azy izy dia hifototra ka miraviranareo. Zany zany le teny hoe tsy azo omena ny olona. Ny atao alika moa zany dia ny anivelan'ny fanjakan'Andriamanitra natao alika. Zany hoe anivelan'ny lantilanitra zany. Doke avakintsika zay teny zay hoe anivelany alika. Apocalypse 22:5. Atsika 22 firy ngamba izy. Apocalypse 22, 22:15 ngamba izy resy diso andreo avakintsika. 22:15. Apocalypse 22:15. Fa nivelany ny alika sy ny mpanody ratsy, ny mpitsangatsanga sy ny mpamonola sy ny mpanompo sampy ary zay rehetra ty alainga sady mpandainga. Zany hoe ny ten'Andriamanitra araka ny Apocalypse 22:15 dia miteny anivelany ny alika. Ka rehefa nivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany dia tsy mahazo ninina avy amin'Andriamanitra, tsy azo mihinanao ny zavatra momba an'Andriamanitra. Ary ny atao hoe nivelan'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny mpanota ny dika zay anivelany reo mpanota reo. Ka ianareo mpanota zany tsy afaka hamoaka an'io anaran'io Andriamanitra masina io zany satria zava masina izany. Azo omena ny alika zay masina, azo omena ny anivelan'ny mpanota any ny masina. Ary Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Ahoana nefa anareo namoaka anarana? Anarana avy any amin'ny mpanota ve ty avoaka anareo ty? Dia mbo marina ve ny anarana navoaka amin'ny mpanota? Valiny tsy marina ny anarana navoaka anareo mpanota. Porofon'izany nareo mipetraka ao anatin'ny fahotana amin'ny rediredinareo be amin'ny anarana hoe tsy mahita teny hebreo sy ny karazany dia mebe amin'ny olona miteny hoe tsy mahita teny hebreo. Io zany milaza aminao fa ao anatin'ny teny hebreo anarany Iosoa. Ny anaran'ny dada Iavangy ny nomena atao e. Ary raha teny hebreo ny apôstôly nametraka anazy tao ka rehefa nivononareo ny apôstôly dia novainy grika le izy dia anarana tsisy tsony no mipetraka teo dia tsisy mahay anaran'io tsony nareo. Fa raha ny anaran'ny dada Iavazy efa nomboka tsy anareo nytononina azy io naveriny Iosoa io hoe ny anaranao zay nomeko anazy voaterina verina le anarana. Rehefa teo koa zay adiady mamerina le anarana hoe Iaiava anaran'le dada. Azay ny antso an'izay Iaiava zay afaka ny fahotana daholo. Afaka ny fahotana daholo zay ny antso anaran'ny dada Iaiava. Namerina an'izay Iosoa. Dia sondray zay adiady mamerina anazy satria lalàna zany ho amin'ny famonjely anareo. Noho zany raha tonga zany io fampianarana manala amin'ny fahotana io ny anarana, tsy avy ety aminareo, tsy azo kehitrena ao anatin'ny soratra masina araka ny ataon'ny sasany hoe rehefa nandinika sy namakafaka ary namantatra dia zao le izy anarana avy any amin'ny anjely ve ho dinihana. Ary amin'izay ny vonoanao le izy. Vonoanareo olombelona tiako tenenina. Ka rehefa maty le izy tsy tao anatin'ny soratra masinareo tsony, lasa mpanota daholo nareo rehefa tsy tao tsony le anarana. Ary rehefa mpanota nareo aiza itsony ny afantaranareo an'le anarana e. Ianareo mpanota ve ny andeha hamoaka anarana amin'ny hoe ty ny anarana mitondra mpamonjy famonjena nefa nareo mpanota. Lalàna hoe azo omena alika zay masina. Dia hipetraky ny tenina hoe ary ianao zany avy aiza matoa mitondra ny teniny avy aty aminay aty. Tsy avy aty aminareo zany zay adia zany. Mahitsy be koa ny teniny zay adia.
fa raha vety aminareo zany zay ady azy zany dia mitondra anarana mampanotanareo ohatrany rehetrarehetra izy fa sanatria izy zany e zay ady azy zany ny raha ny dada Iavasy Iosoa hitondra ny teny Iosoa ty aminareo ty ilainy volonareo to amin'ny fijaliana tsy mety maty zany moa iny reraka eo nareo amonany zany fa tsy mety maty zany nareo koa ve afaka hiadiny lanitry lanitra ve hidivanareo raha tsy ny teny dada Iavasy Iosoa dia nangina ny andro ny fotoana ho avy ny fotoana amaliny dia zay no mahatonga zao teny zao miveriny dia mimanina mivaly ny arany dikan'izay zany mahatonga na miteny hoe mbola miantso foana zay ady aho hoe miverena fa tsy maintsy mandeha ny fahamalinana tena na tsy tiana tsy voasakana tsony io fa mbola rehefa noho ny famonjena engane mba isan'izay mety miaino nareo eny ataon'izay ady aho eny mba isan'izay mety miaino am'izay nareo tena fitiavany ty mazava zany fa mahatonga voaka zao fampianarana zao a mahafaka ny olona mifahotana dia tsy avety aminareo le olona mitondra azy satria raha avety dia mitovy ny lalàna hoe ny olona ety ambany dia mpanota ka tsy mena azy ny marina tsy mahazo mena azy ny zavatra tsara fa mahatonga verina ny fanafana ny fahotana tsy avety aminareo le mitondra azy fa avy any amin'ny lanitra lanitra avy any ambony any tahaka ny Jaona Paolo Batisa raha tonga teo nga iny olona ohatra anareo nefa ninonareo ny teniny raha Israelianina nresana zany raha tonga Iosoa mitondra ny marina fa saingitsy moa voalahatra tsy maintsy ho faty dia niezakezaka be nareo namono anazy fa nga iny mety maty zany ny ekena fotsiny fahafatesany mba monjena ny olona fa zingena atsangan'Andriamanitra rehefa aveo tsy maty zany iny Andriamanitra aveo matynareo maty fotsy izy noho ny amizy nakanofo fa tsy mety maty izy amin'Andriamanitra anazy ary tonga ary ny fotoana mamaly am'izay izy mamaly izy aloha amin'ny alalan'ny zandriny tonga ny zandriny rahany lay zanaky ny avo indrindra Yahava tonga ny rahana hamonjy ny olona ka rehefa mivoaka le anarana tsy misy discussion aminareo zany tsy nareo ny anao discussion hoe ahoana ty zavatra ty tsy dikanareo zany fa ny teny dia midina ary afaka mifahotana ireo zay miaraka aminazy atrevy any amin'ny lanitry io saingy nanome indisy kosa ny ambassadeur ny osa zay ady anareo hoe isany hoe misy indisy momba an'io ana amin'ny bokinareo e zay fa nareo dia avy nareo le mpanao petatoko dia zay ny tonga na miteny hoe jereo inge tena be dia be nataonareo petatoko le olona mpanotany namorona ny tony nefa ny zany anaran'Andriamanitra mahafaka mifahotana zany raha ohatra angeka ny tenanareo nge Andriamanitra dia tamin'ny Mose nidina avy any ambony ny anarana dikan'izay dia nidina tsy maintsy avy any ambony no midina vao mety raha izy tamin'ny Mose raha tonga Iosoa dia anarana avy any ambony koa no mena lay anjely ny raha nitondra ny teny ty ataona roa zay ary ohatran'izay rehefa nyvonoana indray le anarany Iosoa tsy ho tafaverina intsony ratsy tsy ho tafaverina intsony io anarana io raha tsy ny avy any ambony indray ny mamerina n'io indray vao afaka miverina io ary rehefa naverina avy any ambony io dia afaka mifahotana indray zay miaraka amin'io anarana io zay zao atao amin'ny Iosoa zao tsy anarana ny foriporonina sy ny petatokonareo atao anatin'ny rangotra koa ny Hebreo akoriny io fa anarana avy aty amin'ny lanitry ny lanitra eo fiantsoana azy tany ambony tany noho ny amin'ny famonjena nomeny dia ny antsoina izy hoe Iosoa no anarany zay ny anarana zany avy any ambony any ka tsy nareo ty ambonin'ny tany aty ny amerimerina potatoko hoe araka ny ohatr' zao fa tsy zany mihitsiny izy anarana avy any amin'ny lanitry ny lanitra io fa za fotsiny teny hoe ny teny Hebreo ny afaka manoratra an'io hoe samy teny Hebreo le izy eny teny Hebreo iny zany Iosoa zany gasa ny teny gasy tsy teny vazaha zany tsy teny anglisy zany tsy teny arabo koa zany fa teny Israelianina zany ka maha Israelianina n'le teny dia ny Israelianina koa mamaky an'le teny hoe Iosoa ary mahay miteny an'izany koa raha na malagasy na frantsay mahay miteny teny tsotra kely izy Iosoa ve dia tsy hoe miteny an'izany simple be zany tsy zatra manahirana zany zay tonga na miteny hoe anarana avy any amin'ny lanitry lanitra zany fa tsy avy aty aminareo fa asoratana tsara amin'ny teny Hebreo zany ary ny apôstôla noratra anazy ny anarana Iosoa ary zay ny tsy maintsy mipetraka ka raha nanoratra ny apôstôly fiongeny nampianarana azy izy ny anaranao Iosoa dia nanoratra araka an'izay nanoratany azy ny apôstôly fa tsy nisy Iosoa ny teny hoe naka stylo sy taratasy dia ty ny anarako ty fa samy nanonona ny anarany io daholo reo hoe Iosoa zay fa azo atao tsara nefa manoratra anazy fa ny sansiny le feony hoe Iosoa izy ary ny dadany dia Yahava zay dia mety izy zay
fa tsy ny mpanota ny amoaka an'izany anarana zany fa ny olona tsy nanota fa avy any amin'ny lanitra ny lanitra no midiny eto mitondra ny anarana sy ny fampianarana dia afaka ny fahotana zay miantso anazy zay na teo Yahosoa zay na tonga ny ambasadorany zay ady any teny hoe Yahosoa ny fiantsonan'io ary na ny hebreo nge mahay manoratra an'izany ho angeny izy dia nanome ny fanaporofona ary amin'ny boky Moizy Moshe misy an'izao ary amin'ny bokyny Jaona misy an'izao dia renina vaovao aminareo reny daoary dao jerevantsika le anarana tsisy marina ny tenenareo mpanota zany reto ny anarana navoaka ny mpanota reto mpanota zany nanao anazy ny dikan'izay vakitany dia manao amin'ny tablotsy avoaka kely teknisiana teo avoakantsika dolo ny toko sy andininy namorona ny zareo le anarana ny foriporona araka ny petatoko mivoaka avy amin'ny teny alengama ny avoakantsika le teny namoanjareo anazy ty le teny namoanjareo anazy zany ty otsika zao ty ndray araka ny boky nisy ihany ray Yod de Shin de Vav de A zao ny anankiray zao Yod de Shin de Vav de A ny anakaiky indray avy amin'ity teny anakaiky aty indray ary ty moa zany marina ihany izy fa tsy haiko ny misy fahadisoana zany ato indray ny anankiray Yod de He de Shin de A reo zany no teny namoan'le olombelona kely an'le anarana samy hafa am'izay mahafinaritra anazy ny ainga avy am'ireo le izy dia asiako tsipika tsara mihitsy mampisaraka anazy eto zany ditanareo am'izay nge zatra natan'ireo olombelona reo aloha dia ao anatin'ny soratra masiny reo fa ny interpretenareo am'izay le izy dia zay no navoana azy samy ny interpreten'ireo ny olombelona ty Isaiah 52:6 ny isy an'ity Isaiah 52 moa sa Isaiah 52:7 loatra andeha voakatsika izy amin'ny teny hébreu samy teny hébreu mantsy reo Isaiah 52:6 ty voalohany ty moa sa 7 tsy tadidiko tsara izy Isaiah 52:6 na izy io na 6 na 7 vitatsika eo reto avy le anarana diso ny foriporon'le olombelona mpanota zany tiako tenenina Isaiah 52:7 zany ty 52:7 io izy io ny misy an'le hoe Yeshua ty le teny zany ty le nataoko soratra ty ty le Yeshua ty le izy ty io zany le sary io dao laiko sary nge dimiko anareo laiko tsara misy tsy ampikely moa zany fa pikitsika fotsiny rehefa avy eo ty le izy de aloha letsika sary mihitsy ny aloha zao ty le anankiray ty de alefantsika sary eto le izy io le izy io ty zany le ino alainy tenen'ny olona ty io izy io Yeshua de misy asa moa ny farana metrany anazy ilayntsika sariny le mandeha tany dingezabe izy am'izay ditanareo reto daholo zany le nalainy zareo sary amoana le anarana rehetrarehetra io izy io zao io ngeda be eo am'izay izy io avy amin'io zany no nakana an'le anarana io leo alayntsika ngezabe am'izay fa zay vao tena mety tsara le izy de ampianariko atsika tsara mihitsy ny hoe jereny eny ataon'le mpanoty zao io ny ray io le teneniko tamitsika teo Yod de Shin de ina moa ty le Isaiah 52 ty zay le teneniko teo Yod de Shin de
Yeshua. Ele soratako tamin'ny tableau teo. Teo jerevantsika aloha tableau teo. Yeshua. Ato misy ato zany amin'ity faran'ity he. Misy tsika he kely. Zao. De amin'ny le teny teto zany a, avy amin'io zany nakan'ny olona nianarana avy amin'ny terma io a, le nampianariko teo, de namoaka teny hafahafa am'izay io rehefa avy eo io sary anankiray io. Indrindray tsika moka ny teny anankiray, satria miary hitantsika aloha zany anankiray zay. Ny anankiray indray a de ary amin'ny boky numérie, na hoe bamidy bara zany. Numérie 13-16. Avy amin'ity indray le anankiray zany hoe lasa naranam-peta tokony foroporona fotsiny any a, de niterena fotsiny hoe tsy maintsy araka zay mahafinaritra an'izay tetinareo a. Ka zara namoaka ny tony anarana tony nge nanaprofo hoe ao anatin'ny tenina rengo a misy miteny an'io zay ny teneko, fa tsy miteny hoe précise. Fa raha ny précis de ny avy any amin'ny lanitra foana ny précis zay avy any any, ary zay avy any any no mahafaka ny fahotana. Ka ny anaran'ny Yahosoa zany tsy avy ety amin'ireo avy ety tany fa avy any amin'ny lanitra, izy ary avy anyko. Izy ary avy any de nareo ty ve ny amorona ny anarany hoe zao ny anarany io, mba sy fieritreretana e. Fa tsy maintsy avy any amin'ny lanitra koa no mitondra an'iny vao maro iny anarany iny a, de zay vao afaka ny fahotana zay miaraka aminy. Lozika be zany. De le hoe soyez logique. Na ny teny frantsay raha mba miteny an'izany. De indray le anarana anankiray a, de indray le hoe Yoshua. Ty zany le izy ty amin'ny fandika teny de Yoshua. Io izy io farany ambany io a, farany ambany amin'ny droite, Yoshua. De ty indray zany ny famakinana azy ty. Io izy io ty farany ambany ty. De aloha haitsika sary indray aloha, ohatra le fanaovantsika anazy teo ihany. De ampitovintsika am'izay izy tsy maintsy manao an'izao tsika hoa, mba ahitanareo an'le hoe tato io fahatsosol'olombelona, maka sary fahatany am'izay aizany anazy ry zareo. Ngao azany. De angezentsika am'izay ty a. Oe. Tsy mety. Ahoana? De alaitsika sary ary izy aloha rehefa tsy mety mingeza. Zay nga mampahendrena. De am'izay afaka ny olana. Zay. Mba mety ingeza am'izay nga manizy ny tena marina. Oy, zao. Io ndray le anarana anankiray, ataoko ngeza be mihitsy izy io a. Io le anankiray namorona ny olona le anarana. De aloha soatsika daholo am'izay zay tsy ilaina aloha. Dahoarana. Asesitsika ty zao tsy ilaina intsony ty a, de aloha avoakatsika an'izy. Satria le ngeza be ny ilaitsika zany. De itiny a. Ty koa tsy ilaitsika ty. De avoakatsika an'izy. De ty indray ilaitsika ty a. Ty mbola tsy ilaitsika, ty ilaitsika. Ty zany esoritsika. De ty koa esoritsika. De miala reny a. De hitatsika am'izay le izy zany. Reo anankiroa zany sisa ny eo ambany masontsika ty a. De ty le anakaiky de ty ny anankiray. De avoakatsika am'izay zany le anankiray hoe noho ny am'ty zao le tao arikatra amin'ny bokin'ny izy moa. Tany amin'ny bokin'ny Isaia ty a. De ty anakaiky io izy io. De ty anakaiky ty indray a tao amin'ny bokin'ny numérie ty. Ty. Io le soratako anatin'ny tableau. Io izy io. Iode, he, vava, shin, a. Io zao le tary amin'ny bokin'ny numérie a. De le anakay a. Ty indray tao anatin'ny bokin'ny Isaia. Iode, shin, vava, a, he. Zay. Aina moa zany le ateo aina. De le mpidiritsika am'izay zany ny fampianarana zany mikasika ny am'izay. Reo izy zany reo zao. Ato misy vava ato vadiniko. Izy misy teo. Izy teo. Tsy tana len'le tableau. Ato mbola misy anina ato. Am'le anina ato mbola misy kely ho.
de tsy indrintsika ataotsika mafimafy de amizay de hita tsara izy mbola misy adiny le vava ato misy vava ato zay de ty maintsomaintsy ty sotsika teto fa tsy eto ty a fa ato ty ary zany fa manjary tandrifan'le jaune le izy de avy am'ty no nivoana le hoe Yehoshua tato a soratatsika ino moa zany mangamanga am'izay tato no nivoany hoe Yehoshua nasiany zareo 2 points tato a eto anarana tsy izy nasiany zareo 2 points de lasa hoe ye de aveo a lasa hea nopetrany any hea de tia lasa nataony de soa de avy am'ty ny vinarany hoe Yehoshua ary tsitry nefa ty titre ty re ty ny apetraka reo fa ity natao hoe Ngia Joshua raha tsy ianareo io Yehoshua io tato moa zany nisy teboka kely teto ambony teny eo sitsika teboka kely izy a zao zay moa tonga anazy ny atao hoe Yehoshua io no atao hoe Joshua io no atao hoe Joshua io ho azy tsy malala dao raha verifetsika eo anatin'ny Bamidbara zany le izy a araka ny voalazany ny aninato aiza misy teo voilà io Yehoshua io de jereva nge ato ambony ato e amin'ny tenin'ny Joshua nga leo tsany de Joshua tsika mijery fa zany Joshua zany natao hoe Yehoshua io voilà io mihitsy le anarany io Yehoshua égale Joshua raha tsika mita tsara igny e ka ho an'izay mivavaka amin'ny Yehoshua rehetra de mivavaka amin'ny Ngia Joshua daholo ny dikan'izay fa zany Yahoshua zany tena hafa mihitsy zany tsy Yehoshua zany na ny fanoratana anazy raha hafa satria fa nampianariko anareo ohatran'izao le izy azatsy ny teny tareo anatin'ny teny jiosy misy Yahoshua tsy zany teniko anareo fa ny anarana Yehoshua de tena ao anatin'ny teny hebroa anarana peta tokony foroporonareo le izy olombelona namoromorona le izy de ny hafarany iny mivadika tsisy afaka amin'ny fahotana mivavaka amin'ny Joshua dao zay mivavaka tamin'ny Yehoshua Joshua ny vavahanareo io mazava be io titre io ary baiboly hebreo eo a io le masorety ny teneniko taminareo teo bakeo nge ty io Hébreu masorety texte zany hoe baiboly hebreo zareo masorety namorona azy tany amin'ny taona -200 -400 tanoanina nanaovana ny toy de zay no natonga ny hoe ny anarana zany Yehoshua zany a Joshua ny antsona am'izany zay tsy mitovy amin'ny Yahoshua za tsara angamba zay reo zany le anarana petatoky io zany le ray aloha zay de ifindra ndray tsika diso aloha zany le Yehoshua diso satria Joshua iny ary za tsy nampianatra Yehoshua teto fa nampianatra hoe Yahoshua na ny fandroatana azy ary hafa satria misy anarany ray iny eo de Yehoshua moa le mpamonjy a zay ny toke tsy avety atana nge ka amboamboarinareo ety e fa misy indiso a misoratra masinareo zay ny teneniko fa le anarana ho avy any amin'ny lanitra lanitra io ary zay anarana avy an'izay io ny etikoeto io a fa misy an'izany ohatry ny soratra masinareo misy indisy milaza anazy zay ny teneniko taminareo fa io anarana io no nysoratan'ny apôstôly ary rehefa noratra ny apôstôly de ny vonoany grika le anarana no vainarana Jesosy eo nareo mifanina am'izay de zay na tonga hoe lasa nanao ety da le olona mivadika Yehoshua ny vavany Joshua nefa niny tsy izy mihitsy zany le ho tononinareo e da nay tsika hijerindray ala izy a am'le sary amin'ny tableau ihany jerefantsika ndray a ary taiza indray ny vin'le Yehoshua ka Yehoshua zao raha soronao fotsiny ty io ty de efa Yehoshua io zao ndray le izy tato ndray ny jiosy naka anazy le jiosy mitomany jiosy moa zany fa tsy jiosy izy tena marina fa mitomany jiosy ay nalaindray ty de zao ty nataony a de nasiny 2 points ndray ty a de vokatra io 2 points de nandehandray ny elo de aveo de mandeha ny sininy lofa afatsika ty ety voilà
de mandeha ie de mandeha ny sinina esasa de avy eo zay kely ty vadika foana koa le izy ie de esasa de niditra am'izay izy tato de namoaka ny o ie de soa nataony o ny ato zany o u na u eso de any farany le terme Yesoa indray zany de taty no ny ainga io izy io anarana petatokonyolombelona daolona izy ary zay niantso andreo tsisy afaka amin'ny fahotana tsisy afaka amin'ny fahotana zay miantso Yesoa tsisy afaka amin'ny fahotana zay miantso Yehosoa ary avy am'ty Yesoa ty am'izay no nivoaka avy hatrany le hoe io le Jesoa e io vadika jia de lasa hoe jia de jea de soa de io le Jesoa io ary io ihany koa le jizasy io jia esa io satria ny io ny o eo ihany izy de jizasy nataony zareo esa am'izay moa nyfarany zany Jesoa izy ao Jesoa ty Jesoa de io ihany ny jizasy de io ihany koa ny jesosy io daholo izy io anarana ny foriporonareo olombelona le izy petatoko daholo le izy avy ety hatany anarana ny foronony mpanota aiza moa nisy mpanota afaka olona fahotana ny anarana ny forononareo aiza reo no afaka ny fahotana zay lay hoe reo daholo anarana ny foriporonareo Yesoa Jesoa Jésus Jesosy io izy io zany hoe mamaky avy aty amy droite makany amy gauche tsika de satria moa ny jiosy ohatran'izay anazy de droite vers la gauche le appellation le anarana zany le fanoratana de Yehosoa ty tsy mitovy anam-pianarany ziady mihitsy izy ny ziady tena mazava mihitsy le Yahosoa de ozy ko hoe ny jiosy ngeo mahay miteny zany ary ao anatin'ny sohatra ny jiosy ngeo misy an'zany de zay natonga nanaka hoe tia le anarana lalàna navoakany Yehosoa de tia le anarana antonony Mose satria Mose satria mahafantatra dada Iava efa aminamay baiko hoe tsy maintsy hotononona any anarany Yehosoa azo na famonjena de zay natonga Mose nanova anarany Hosea hoe ovay ny anarany Hosea to hoe Yehosoa zay fotsiny kely izy fa saingy Yehosoa Josoa moa tsy afaka mitondra ny anarany ray de zay natonga anazy natao hoe Yehosoa de novainareo hoe Yehosoa satria nareo mahita ny ziady any teny hoe Yehosoa de ozy nareo hoe Yehosoa ny tena anatin'ny soratra hebreo fiza milazanareo an'izany fa ao anatin'ny soratra hebreo narany Yehosoa raha ny apôstôly de marina fa ny soratany io fa raha ny jiosy tany aloha tany tsisy anarany Yehosoa zany angetao fa ny mpaminany no nanoratra any momba anazy marina ndray zay ary izy mitondra ny anarany rainy de marina zany any amin'ny bokyny Mose daholo misy an'izany teny zany ary Mose nanoratra ny momba azy ao ny anarany ray Mose nanoratra anazy ao ny anarany le famonjena mbola Mose nanoratra anazy hoe Yehosoa zay lasa hoe Josoa io izy io ka hitanareo am'izay ny fahadisoana ataonareo olombelona hoe ny teniteny foana mihitsy nareo ary avy amin'io koa na tonga ny silamo le niantso an'ilay zanak'Andriamanitra teny hoe Isa satria nalainy le ioda ty nalainy de nalainy le sinina de trande nydinganiny zany ty oampovoany ty le vava io nydinganiny zany hoe hoan'ny silamo ndray zany de zao nanaovany anazy zao nanaovany silamo anazy hoan'ny silamo ty ioda nalainy de trany de sinina nalainy de le ainina napetrany zao de trany de nivoaka ny anarana hoe Isa zany natonga zao nanao an'le Isa mbola anarana tsy izy koa le izy Isa io le Isa atsony zareo io zany ireo dao zany anarana adisony forononareo olombela rehetrarehetra vokatry ny petatokonareo zao io le Isa io de droite vers la gauche aty mamaky makany aty mamaky makany any mamaky avy aty makany zany nareo zao iny flesy iny zany na raha nareo iny zao de hitanareo am'izay fa tena samy diso daholo ny rehetrarehetra io
Zay natonga ny ambasadeur an'io sao hoe anarana ny foronareo olombelona nge tsy mahatonga saina fa nareo hoe anjely nasiana nitondra an'io anarana io dia ahoana moa nareo olombelona ny anao petatoky hoe zao io ka zay tsy afaka fahotana nareo fa ny anarana zay mitondra manala ny fahotana zafatindritra dia zay anarana avy any amin'ny lantilanty io ka zay avy any amin'ny lantilanty no mitondra an'io dia afaka ny fahotana indray ny olona mazava be zany ka raha ianareo no mamoromorona an'io ety tsy afaka ny fahotana zany nareo dia io nareo milaza fa tsy maintsy mpanota eo e zay nge le izy mpanota am'izay nareo io ka ny solution a miverena amin'ny aoso any tena marina aleo miverena amin'ny aoso am'izay satria yaosoa tsy anarana avy ety aminareo ty atany fa avy any io ka zay yaosoa zay mihitsy rehefa nampianarin'izay adia dia io le soatra nomeko anareo hoe ao anatin'ny teny hebreonareo ny eo a io e zay nisy andao fa fatsika am'izay ty satria efa mazava iny efa nisoratako dolo le teny teo a efa anatin'ny fampianarana io zay io no tonga le anarany hoe isa jesosy karaza io daholo izy io a dia njanareo zany mandinika tsara hoe tsy misy zavatra tsy fantatra zany eto akoriny ary fantatra daholo ny teny hebreony voany zao soatra masina tenareo zao a fa aza manao an'izany hoe tsy mahay teny hebreo nareo vino rangasy teny hebreo aminy fa teny inona indray zany io aminareo zay zany no antsika hita fa zao tsika riditra amin'ny natonga ny anaran'ny yahosoa dia efa nampianarina atsika hoe mitondra ny anaran'ny ray izy tia natao avy any amin'ny lantilanitra mitondra ny anaran'ny ray izy a io le mitondra ny anaran'ny dada iava izy ary ny mpamontsy teniko anareo fa hoe hosoa ny anarany a ano anarany inona ny farany ka rehefa mahita an'ity hosoa ty nareo a zay ny hoe manome indiso any soratra masina zay nge nyteneniko hoe ao anatin'ny soratra masina ny indisiny io anarana io fa ny anarana fiantsolana azy dia hosoany amin'ny lantilanitra any ary zay no nampidininy anjely taty fa tsisy nyteny tanareo hoe dia tena misy écriture an'izay mihitsiny ao indisy no men'andriamanitra ary zay nahita an'izay indisy zay no afaka tamin'ny fahotana dia ny apôstôly izy rehefa ny afaka tamin'ny fahotana fa rehefa tsy niaraka taminy dia tsy afaka ny fahotana dia zay no mahatonga ny hoe ehoa de sinna hasaoa dia io no namoakany hoe yahosoa dia zay niantso an'io satria anarana avy any amin'ny lantilanty io a afaka ny fahotana zay le mitona amin'ny teny hoe manatona ny yahosoa dia afaka ny fahotana ianao zay fotsiny ngely izy anarana avy any amin'ny lantilanty io ary teny hebreo fa tsy teny gasy io tsisy teny mihitsy ny teny gasy io na teny sinoa fa teny hebreo nge io e zay no tonga hoe misy indisin'io anaran'io ao aminareo zay ny hoe voasoratra nge io e ny indisy no mena anareo hoe ty le izy ty samy teny an'izany daholo mose teny mose zao io io a ary teny mose koa io hosoa io satria mose no nilazany momba azy io izy io ka izay no maranako ny teniko hoe yahosoa no anarana marina tsy anarana avy ety an-tany avy any amin'ny lantilanitra ka raha avy any amin'ny lantilanitra dia sy nareo ty ambony tany mpanota ity nareo petatoko am'le anarana dia teny nareo hoe ity ny anarana tena izy fa le anareo tsy izy rehefa tsy nafaka amin'ny fahotana dia ny valiny tsy izy tsy nafaka tamin'ny fahotana zany yesoa zany tsy nafaka tamin'ny fahotana zany jesoa zany na jesoa na jesu na jesasy tsy nafaka tamin'ny fahotana zany yehosoa zany satria yajosoa zany ary tsy mahafaka fahotana mazava ao koa moa le isan'ny soratany silamo satria mba nalainy koa ny teny jiosy dia mba nanao koa izy samy manao zay tiany atao moa tsy samy efa samy miteny zay tiany tenenina koa moako samy miteny fa zay hoe tonga zay ady a mamerina hoe ity le manafaka ny fahotana io le tena niantona teo amin'ny fijaliana io le nyvononon zareo jiosy tsy matahotra tsy matahotra an'andriamanitra ary aza mianatra anazy tsony aleo izy babiny nataony eo fa ianareo zay maheno an'izao atsarana zao miverena ary engany mba isy jiosy hitodika mamitodi am'izay ho any am'le tena izy fa vabe zay nataonareo zay na dia efa namono an'andriamanitra dia mbola sy tonga saina kosa maverena am'izay ny tena izy aleo mitodika any am'le nivononareo am'izay a tsy mety maty io yahosoa porofony zany a afaka ny fahotana zay miaraka aminazy ary tenenina aminareo jiosy zany nivononareo izy satria nafaka tamin'ny fahotana dia tsy tianareo anao fagagana be izy dia tsy tianareo fa io izy io tsy maty zany izy tongetony zany raha mitondra indray tsy mety maty zany io e tsy azo vonona zany famarina zany satria aizako nareo olombela ve ny amono an'andriamanitra tsy mety tsony zany fa tapitra teo ny tantaranareo a
miverina miatsarana am'izay zao a mitodi makany amin'ny Yahosoa antso avo amin'ny jiosy io le mpamonjy anareo io antso avy amin'izao tontolo zao ziady a manao antso avy amin'izao tontolo zao io le mpamonjy anareo io amin'ny tablo io Yahosoa no anarany anarana avy any amin'ny lantilanty io fa tsy nareo ty atany aty mamoromorona zany tsy ny mpanotany amoaka an'izany anarana zany zay natao hoe ziady any namoaka an'le anarana de afaka amin'ny fahotana zay niaraka taminy zay ny tanjon'Andriamanitra am'le hoe aza manota intsony io le izy io le nyteny hoe aza manota intsony io Yahosoa io zao tohiry ziady azy ao de manarana azy am'izay fa sady mpaminany lehibe izy a no Andriamanitra goavana be izy a zanaky ny avo indrindra izy a sady ankofana izy ny vavahana zany ka tena atsarana be indrindra manatona ny Yahosoa ianao zay ny teny fa de mifarana atreo a marahazo atsika samy mota ny Yahosoa ary Andriamanitra ny fahasoana sy ny fiadanao amin'ny Yahosoa ny hitantsika eda rehetra de zay fa de ivavakytsika marana amin'ny fotoana azy voninahitry nao data Malaiava voninahitry nao Yahosoa malala taio zany te zany data Malaiava mba tsy ho very mihitsy ne ny hatsarana zay efa nomenao fa mba ho tadidiny jiosy ny hatsarana ho azay taranaka sisa ty fa nananao foana mihitsy ny razam-beny mba hitodika izy maindreha zao teny tsy mety maty sady tsy mety mijanona izao ny hatsarany sy ny amaminy Yahosoa zay Yahosoa ataova mitodika am'izay ny olombelona rehetra hiverinao any aminao efa mazava ny teny sy ny fampianarana ataova mitodika dao ny olona rehetra hiazakazaka any aminao tsara loatra ny teny nomenao vojeo ny olona Yahosoa tsy misy anarana mahavonjy afa-tsy ny anaranao rery any Yahosoa ny anaranao tsy mba avy ety atany zany raha any amin'ny lanitra lanitra Yahosoa le anaranao mahavonjy mahafaka amin'ny fahotana ary mahatonga ny olona tsy manota intsony ataovy tonga saina ny olona Yahosoa afangano ny fahonjena maika hodiny zandrinao maika hodiny zandrinao rehetrarehetra ho any aminao Yahosoa voninahitra nao mandrakizay taio zany teny zany mba hitondra soa zay hatramin'ny aina mba ho famonjena ho amin'ny fanahy sy amin'ny lalak'aleny voninahitra nao mandrakizay dada Malaiava amin'ny anaranao Yahosoa no an'izany favaka rehetra zany halleloia amen de zay indray no namarana antsika ny fotoana de manao velomantsika rehetra indray ny ambassadeur ny Yahosoa ho amin'ny fampianaranao manaraka indray a velomataholy azy